izay nisafidy hanatrika an'ity fampianarana ity izay manomboka androany mikasika manokana ny vavaka izay ampianarin'ny tompo ny mpianany. Misaotra anareo rehetra izay nisafidy hiaino an'izao fampianarana izao ary nify manantena antoka mitondra soa ary ampahery anao ihany koa ny fanatrehana amin'izao fotoana fampianarana izao. Ampifaliana tokoa no ahafahantsika miaraka toy izao, hiaraka handinika ny ten'Andriamanitra na dia tsy afaka mifanatava azy dia afaka mifanatrika amin'ny alalan'izao teknôlôjia misy izao. Ny andeha ho resahantsika androany ary ny tena hoe ifantohantsika androany dia tena resaka vavaka. Ny vavaka moa dia anisan'ireo zava-misy eo amin'ny fiainana kristiana izay mbola tsy nahenoako olona hoe nitaraindra angambany tamin'ny fiainany fa hoe za angambany dia olona mivavaka be loatra. Tsy izay angambany matetika henontsika ary tsy misy amintsika ny hoe nefa naheno ihany koa hoe kristiana anankiray ka andeha hiteny izy hoe za tena tsy mila fanampiana amin'izany lafiny vavaka izany fa efa tanteraka ny fiainam-bavaka. Fa angambany ankabeazantsika dia afaka mahita ary mahatsapa fa mbola afaka mitombo tokoa ny amin'izany fiainam-bavaka izany, ny amin'izany vavaka izany izay ataontsika isan'andro izany amin'ny fanaovana an'izany matetika tsy ihany ny zavatra tonontsika ao anatin'izany vavaka izany. Ka raha andeha hijery isika mandritra ny herinandro ity hifantoka manokana ny amin'ny vavaka izay nampianarin'ny tompo ny mpianany dia androany isika dia ametraka ny sehatra ary ametraka ihany koa ny toerana izay misy ny fampianarana io ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary efa misy lesona izay afaka ho raisintsika miandalana ao anatin'izay fa amin'ny heriny angamantsika vao tena miditra ao anatin'ilay vavaka fa mety mbola ilay teny voalohany ao anatin'izany vavaka izany izay hitanareo amin'ny matoboko fahaenina moa no ifantohantsika androany. Ka alohan'ny nanombohantsika an'izany dia aorintsika hivavaka. Andriamanitra rainay ao dia mbola misaotra anao izay, misaotra anao tokoa izay satria tsy mitsahatra miteny aminay ianao ary misaotra anao izay satria miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao ny amin'izany teninao izany izay efa nadika tamin'ny tenin-drazanay. Misaotra anao satria afaka mamaky an'izany malalaka izahay ary afaka mifampizara toy izao malalaka izahay noho ny asanao. Dia mangataka aminao izay Andriamanitra mba ahazo tombony tokoa izay amin'ny herinandro ity ny amin'ny fandinihana ny vavaka izay nampianarinao Tompo. Mangataka aminao indrindra izay Andriamanitra mba ianao ny hahatonga ny fonay sy ny sainay ho vohetsika amin'izany fampianarana izany avy amin'ny teninao ka hahatonga anay hazoto hivavaka hifandray aminao ary mametraka ny fotoana ity noho izany amin'ny anaran'i Jesosy ary voninahitra rery ihany. Amen. Ny lohatenin'ity fampianarana ity moa dia noraisina avy eo amin'ny Lioka toko faha 1:10. Lioka toko faha 1:11. Ka raha manana baiboly ianao ankehitriny dia tsara raha sokafanao ny baibolinao ka mandehanao amin'ny Lioka toko faha 1:11. Izao ny zavatra voasoratra ao. Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsahatra izy dia hono ny mpianany anankiray taminy: Tompoko, mampianara anay hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany. Ary hitantsika eo ambony Lioka toko faha 1:11 eo ny vavaka azafady ny valiny izay omen'ny Tompo amin'izay fangatahana izay nataon'ny mpianatra anankiray izany. Fa any amin'ny Matio toko faha 9 amin'ny 5:7 ka hatramin'ny 7:12 isika dia mahita ny fotoana anankiray indray izay nampianaran'ny Tompo an'io vavaka io ary ao isika no hifantoka rehefa avy eo. Fa raha mbola ao amin'ny Lioka toko faha 1:11 ianao dia misy zavatra anankiray izay tonga dia tiako hoe hisarihana ny saintsika ankehitriny. Dia raha hitantsika eo amin'ny Lioka toko faha 1:11 io dia ny toerana misy antsika io amin'ny vanim-potoanan'ny fiainan'i Jesosy dia izy dia efa nanapa-kevitra tamin'io fotoana io fa andeha any Jerosalema ary fantany ny zavatra miandry azy rehefa ho tonga ao Jerosalema ao izy. Fantany rehefa manakaiky ny fotoana izay andeha hanolorany ny ainy ho faty eo amin'ny hazo fijaliana ka hiatrika ny fijaliana maro izay miandry azy izy ary anisan'izany ny kapoka izay ho raisiny azy avy amin'ny rainy eo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotan'ny olombelona.
Ka noho izany eto fantatritsika fa mavesa-tsaina Jesosy. Fantatritsika fa misy zavatra be dia be mitranga ao anatiny ao. Fantatritsika fa mety mavesatra amin'ny fony noho ny angidiny izany zavatra miandry anazy izany, ary azontsika an-tsaina kely ny angidiny izany zavatra izany, satria hitantsika fa rehefa mivavaka izy ihany koa tany amin'ny sany Getsemane, rehefa nanakaiky ny fotoana izay namonoana azy, dia tena lasa dinin-drà mihitsy no nivoaka avy ao amin'ny tombontsika. Ka eto nefany ao anatin'izany zavatra famofofo maro be izany, famaofao izany, ao anatin'izany fotoana tena hoe andalovan'ny tompo izany izay tena mavesatra taminy, dia hitantsika izy fa maka fotoana hivavaka. Naka toerana izy, nandeha nitokana izy ary nivavaka. Tena efa mahazo lesona anankiray tsady isika eto avy amin'ny tompontsika. Isika manko no matetika dia mora amintsika mitaraina fa hoe be zavatra atao loatra, misy zavatra be dia be loatra ao an-tsaintsika, tsy maintsy tonga dia vao manomboka ny andro anankiray dia tsy maintsy mandeha mikarakara ny ankizy, mikarakara tokantrano, mandeha miasa, manao an'izao zavatra rehetrarehetra izao ka tsy manam-potoana hivavahana. Eto angambany dia isika samy manaiky fa hoe tsy misy amintsika izay tena hoe be zavatra atao na hoe misy zavatra tena mavesatra ao an-tsaina raha oharina amin'ny tompontsika, raha oharina amin'ny Jesosy Kristy amin'io vanim-potoana izay jerevantsika manokana io. Ka tsy afaka isika nandeha hiafina ao ambadika an'ilay hoe tsy manam-potoana ahako, be atao loatra ahako, tsy afaka mifantoka amin'izany vavaka izany ahako, satria eto isika dia antsoina hanaraka ny ohatra izay napetraka ny tompontsika. Napetra ny tompontsika mazava ny ohatra fa naka fotoana izy hivavaka. Naka fotoana izy hivavaka satria resy lahatra izy fa mila an'izany vavaka izany izy noho ny habean'izay zavatra miandry azy, ny habean'ny andraikitra miandry azy ao afara ao. Dikan'izany, raha misy zavatra tena manan-danja ho antsika dia aka fotoana isika hivavaka. Ry namana, raha Jesosy Kristy tompontsika aza amin'ny maha-olombelona azy no nahita fa tokony aka fotoana ny hivavahana teo amin'ny fiainany, tsy vao maika va isika? Tsy vao maika va isika no tokony aka fotoana hiresahana amin'ny raintsika any an-danitra amin'izay zavatra manan-danja ho antsika, ny amin'ny fiainantsika iray manontolo, ny amin'ny fiainan'ireo ankohonantsika manodidina antsika? Tsy tokony hitondram-bavaka an'izany ve isika? Eto Jesosy Kristy dia modely ho antsika, satria izy mihitsy no nivavaka, ary izy avy eo tsy hoe fotsiny hoe nanome ohatra sy nanome fampianarana momba an'izany vavaka izany, fa nanome ohatra fakatahaka ny amin'izany fiainam-bavaka izany nandritry ny fotoana izay niainany teto ambony tany. Lesona voalohany ho antsika dia tokony hanaraka ny ohatra ny tompontsika isika ary aka fotoana ny hivavaka, indrindra fa ho an'ireo zavatra izay manan-danja eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy mivavaka isika dia tahaka ny hoe tsy manan-danja, tsy tena manan-danja ho antsika ireny zavatra ireny. Ary jereo ny zavatra tenenin'ny mpianany eto, ary mbola eo amin'ny Lioka 1:12 isika eo amin'ny 9 dia jereo ny tenenin'ny mpianany, izy hoe mangataka ilay mpianatra anankiray hoe tompoko mampianara anay hivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany. Ny zavatra tadiavin'io mpianana io zany dia ohatran'ny karazana hoe metôda, teny izay tokony ho tenenina, teny izay tsy maintsy averina tsenjery, teny izay tsy maintsy hoe alahatra mba hahatonga ny vavaka hoe ho eken'ny tompo. Ary mety misy sasany aminareo izay manaraka an'ity fampianarana ity, mety izay ihany koa no tadiavinareo ankehitriny, mety mieritreritra ianareo fa misy karazana metôda na fomba na rafitra na vavaka izay hoe raha arahana iny, raha atao iny vavaka iny dia lasa mampitombo ny fiainam-panahintsika. Fa eto rehefa handinika ny valin'ny tompo isika dia hita fa tsy ilay rafitra n'ilay vavaka na hoe ilay antsipirian'ilay vavaka, ilay zavatra tenenina amin'ny antsipiriany no tena tsindrian'ny tompo, tsy hoe ahoana ny fomba tokony hivavahana no tena tsindrian'ny tompo, fa hoe iza no hivavahana no tena tsindrian'ny tompo ary tian'ny tompo hifantohantsika. Dia n'izao isika dia efa afaka mieritreritra an'izay zavatra izay mampiavaka an'izay, tsy any amin'ilay hoe ilay fomba na hoe ahoana ny hivavahantsika, fa hoe iza no tsarontsika hatrany, fa hoe hatontsika
rehefa mivavaka isika. Koa andao ary isika ampitodika ny saintsika sy fantoka amin'izay ary sy fantoka sahady amin'ny sehatra izay misy an'ilay vavaka ao amin'ny Matthieu 5. Fantatrareo zany fa io Matthieu 5 io dia anivon'ny Matthieu 5 ka hatramin'ny 7. Eo amin'io Matthieu 5 ka hatramin'ny 7 io dia misy an'ilay toriteny izay nataon'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Dia tao anatin'io toriteny io izy dia miresaka zavatra maro, ka atombontsika angamba ny famakinana izany ao amin'ny Matthieu 5 ny 1 sy 2 izay tena mametraka an'ilay sehatra ny toerana sy ilay vanim-potoana izay nanaovan'i Jesosy an'io fampianarana manokana io. Matthieu 5:1 ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany, dia nilobavy izy ka nampianatra azy. Hatreo ihany no andeha ho vakiantsika. Hitantsika eto zany fa tafapetraka Jesosy dia nanantona azy ny mpianany dia nilobavy izy. Andeha hanao fanambarana izy, ary ny fanambarana izay andeha ataony Jesosy eto manomboka eo amin'io 17 io zany ka hatrany amin'ny 7 dia fanambarana izay feno fahefana, izay fanametrahany Jesosy Kristy an'izay fahefana izay dia hitantsika amin'ny toerana maro. Raha mijery ohatra nareo eo amin'ny 2:20 dia Jesosy rehefa avy nilaza n'izay zavatra tenenin'ny ten'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha dia mampiasa n'ity fiteny anankiray ity izy hoe eo amin'ny 2:20 hoe fa izaho kosa milaza aminareo hoe. Dia hitantsika ihany koa fa miverina indray izany teny izany eo amin'ny 9:20 fa izaho kosa milaza aminareo. Miverina hatrany zany amin'ny 9:30, amin'ny 9:430, amin'ny 9:730, amin'ny 9:470, satria mampiasa an'izany fomba fiteny zany Jesosy satria tena mametraka fa izy tokoa no manam-pahefana amin'ny maha-Andriamanitra azy sy amin'ny mampanjaka azy. Ary zany dia mbola hitantsika ka hatraty amin'ny faran'io toriteny io moa zany, io teny fanambarana manetriketrika izay ataon'i Jesosy eo an-tendrombohitra eo any amin'ny Matthieu 7. Raha jerentsika ny teneniny eo amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 andininy izay mety fantatritsika tsara momba an'ireo izay hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia jereo ny teneniny eo amin'ny 7:20 ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay. Ny teny mazava Jesosy Kristy fa izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ary izy no hitsara ny olona rehetrarehetra sy hampiditra an'ireo izay efa nandray ny famonjena izay natolony, ary tsy hampiditra an'ireo izay tsy manana an'izany famonjena izany. Ka mbola mametraka hatrany zany aty amin'ny farany aty, ny faran'ny teniny aty, Jesosy dia mametraka ny fahefany amin'ny mampanjaka azy sy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Dia hitanareo moa ny faran'ny teny eo amin'ny Matthieu 7:7 ka hatramin'ny 7:20 rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy. Tena hita ny olona fa niavaka tokoa, ary tena tsy azo ampitahiana ny fampianaran'ireo mpampianatra hafa, ireo mpanorandalàna sy ireo mpampianatra hafa ny fampianaran'i Jesosy. Ka mila tadidintsika raha manantona an'ity fampianarana ity isika fa tenin'Andriamanitra tokoa izy ity, ary misy ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Io teny io misy ny tsindrimandrin'Andriamanitra moa ny tenenan'ny soratra masina azy. Ary eto ihany koa dia mila tsarontsika fa rehefa mivavaka isika dia manantona an'ilay mpanjaka n'izao tontolo izao, ilay manam-pahefana eo ambony zavaboary rehetra, ka noho izany vavaka izany dia fanatrehana ny mpanjaka. Eny, marina fa namana, ary namana akaiky i Jesosy Kristy, fa mila tsy adinontsika ny mampanjaka azy ary mampitsara azy, ka hoe ray andro any isika rehetra dia tsy maintsy hijoro eo anatrehana. Ka noho izany tsy tokony zavatra atao ohatra hoe karazana kilalao izany vavaka izany, fa mila tadidintsika fa izany vavaka izany dia fotoana izay anatrehantsika, iresahantsika amin'ny mpanjaka n'izao tontolo izao. Zavatra manan-danja tokoa izany. Eny ary, ka andao isika mbola andeha hijery ihany dia ka sokafo ny baibolinareo indray zany zao ao amin'ny Matthieu 5 ihany fa ny 9:40. Jereo ny zavatra tiako ampiasainanareo satria afaka angalantsika lesona tsara izay zavatra izay.
Raha mijerintsika ao amin'ny Matthieu 5:5 dia zao ny zavatra voasoratra ao. Ary koa tsy misy olona mandrehitra azafady 5:5. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka kalazany ny rainareo izay any an-danitra. Mila atao hitan'ny olona ny fahazavantsika hoy io ten'Andriamanitra io, raha zanak'Andriamanitra isika. Kanefa indray raha mandeha isika eo amin'ny Matthieu io ihany, fa Matthieu 5:1, raha mandeha ao amin'ny Matthieu 5:1 isika dia zao indray ny zavatra voasoratra ao. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona hitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-potia amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Raha jerena aina ianareo andinireo dia ohatran'ny fanipaka ny zavatra teneniny. Amin'ny lafiny anankiray izy miteny hoe ataovy eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanareo, dia eo amin'ny andininy voalohany amin'ny 5 indray izy miteny hoe aza manao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahita izany ianareo. Dia raha jerena aingana ilay izy dia ohatran'ny fanipaka, fa jereo akaiky, jereo tsara anie eo amin'ny Matthieu 5:5 hoe inona ilay tanjona izay ananana rehefa manao an'ilay asan'ny mazava, rehefa manao an'ilay asa tsara isika eo mason'ny olona, mba hahatonga ny olona haninona raha jerentsika ilay tapany faharoa ny 5:5 ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Izay ilay tanjona. Kanefa indray raha jerentsika aty amin'ny 5:1 dia hoe aza manao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona nareo ahitany izany. Hitanareo ve fa ilay tanjona amin'ilay andininy voalohany vakiantsika teo amin'ny 5:1 dia ny voninahitr'Andriamanitra, hahatonga ny olona ankalaza an'Andriamanitra. Fa ilay tanjona amin'ny izay rarahana zany eto amin'ny 5:1 eto dia ny hahatonga ny olona hidera antsika, hidera ny tenanao noho ny zavatra ataonao. Ny tanjona iray voalohany dia anandratra ny tenantsika. Ny tanjona amin'ilay tanjon'ilay faharoa azafady, fa ilay amin'ilay tanjon'ilay voalohany dia anandratra ny anaran'ny Andriamanitra. Misy lesona ho antsika indray eo rehefa miresaka vavaka isika, ary hiresaka vavaka isika. Fa rehefa hiresaka vavaka isika dia zava-dehibe ny toe-po izay entintsika hivavaka. Ary izay no tena tiany ny Jesosy hatongavana amin'io fampianarana io. Tandremo ny toe-po izay entinao hanatrika an'ilay mpanjaka. Tandremo fa sao ny tanjonao dia ny hahatonga ny olona hijery anao, hahatonga anao hoe hoderain'ny olona, fa tsy hahatonga ny olona hidera an'Andriamanitra. Na inona ny atao izany. Jerenareo anie eo amin'ny andininy 7 ny teneniny eo amin'ny 5:1 fa ianao kosa raha manao fiantrana, resaka fiantrana aloha izany no resahana eto, dia aoka tsy ho fantatry ny tanànao ankavanana izay ataon'ny tanànao ankavia izay ataon'ny tanànao ankavanana. Aoka ianao tsy hirehare raha manao fiantrana. Jereo indray ny andininy 5:1 eo amin'ny 5 io dia milaza indray izy hoe ary raha mifadianina ianareo aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia, izay mody malahelo tarehy aty ivelany kanefa ny fantatritsika fa izy aza ataony fotsiny izay ahitan'ny olona azy. Ary tonga eo amin'ny 5 isika, 5 raha miresaka vavaka indray, ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia. Mitovy amin'ilay hitantsika eo amin'ny andininy 5 teo. Satria ny zavatra izay tena tiany Jesosy tsindriana dia zao: rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika hivavaka dia mila tonga ampanetretena amina fo izay tena vonona tokoa ny handany tenantsika ary ny hanatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra hanomezana voninahitra azy. Rehefa tonga hivavaka zany isika, tsy isika ny patron andeha hibaiko an'Andriamanitra amin'izay zavatra tiantsika ho ataony, fa isika no eo ambanin'ny fahefany ka vonona tokoa ny hampiondrika ny fontsika eo ambanin'izany fahefana izany. Afaka makany ianao na afaka hainonao ny teniny, fomba hitenenina ny Petera azy ao amin'ny Petera 1:5, ao amin'ny Petera 1:5 ny andininy 4 sy 5. Petera 1:5
andininy fahaenina sy fahafito. Koa amin'izany manetretena ambany ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoana andro, ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Hitanareo tsara io teny io, ireo izay manetri-tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra no avy eo mametraka ny fanahihana rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra. Hitantsika eto fa misy toe-po izay tena hoe manetri-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Fantatrareo ve inona ny lesona lehibe izay afaka raisintsika ny amin'izany? Dia izao: ny olona manetri-tena ihany no mivavaka. Raha tsy manetri-tena ianao, fa raha mbola mihevitra ianao fa vitanao, ianao izy irery ny fiainanao, inona moa ny ivavahanao? Mety mihevitra ianao fa hoe ataoko inona moa izany mivavaka izany, satria zaho ihany dia afaka mahita vahaolana amin'izany, zaho ihany dia afaka manala ny tenako avy amin'izao zavatra tranga eo amin'ny fiainako izany, zaho ihany no niasa mafy tamin'ny tanako sy tamin'ny asa tanako natafavoaka ahy. Ka raha tsy olona manetri-tena ry namana dia tsy hivavaka, fa mieritreritra fa mahavita tena irery izy. Fa ny olona izay manaiky eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ka mahita tokoa fa izy no manam-pahefana eo amin'ny fiainana, dia andeha hanantona azy manokana ary andeha hiresaka aminy manokana, satria fantany fa io Andriamanitra izay ivavahany io araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 120:1-4 dia Andriamanitra izay tsy matory na rendrehana, dia mihaino ny vavaka izay ataony hatrany, ary vonona hiaino azy, ary vonona hiaino antsika tsirairay avy. Ary izay tokoa no tsindrin'ny Jesosy eto, satria rehefa miteny izy eto, jerenareo tsara anie, eo amin'ny 5:5, Matthieu 5:5, dia miteny izy hoe ary raha mivavaka ianareo, dia efa mitenentsika teo hoe dia tsy tokony manao tahaka ny fanaony mpihatsara velantsika. Fa jereo anie ny fiovan'ny fomba fiteniny eo amin'ny 5:5, eo amin'ny 5:5 indray izy dia miteny hoe fa ianao kosa. Avy any amin'ilay hoe ianareo izy dia miresaka manokana amin'ny olona tsirairay avy, ka tsy mampiasa an'ilay ianareo intsony izy, fa mampiasa an'ilay hoe ianao. Mila tsaroanao fa ianao manokana no manatrika an'ilay mpanjaka, no manantona an'ilay mpanjaka rehefa mivavaka, manao ny fangatahanao. Ianao manokana no mila manetri-tena. Tsisy olon-kafa afaka manao an'izany ho anao. Ianao manokana no mila manaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa manantona azy ambavaka ianao. Zava-dehibe tokoa no atsarovantsika an'izany zavatra izany, ny ohatra nomen'ny tompontsika, ny fahefana izay hananan'ny tompontsika, ary ihany koa ny toe-po izay tokony hananantsika rehefa manantona anazy amin'izany vavaka izany. Ka noho izany ary ahatonga isika ny ao amin'ny Matthieu 9:9-7 ka hatramin'ny 17 izay antsontsika matetika hoe ny vavaka nampianarin'ny tompo ny mpianany. Ary marina tokoa izany raha mitenitsika fa indraindray amin'ny teny vahiny izy io dia nadika hoe na hoe nantsoina hoe azafady hoe ny vavaky ny tompo, kanefa tena tsy mety mihitsy izay anarana izay hoe teny omena ho an'io vavaka manokana io, satria tsy afaka ho vavaky ny tompo mihitsy io, satria raha io ny vavaka ataon'ny tompontsika dia tsy afaka ho tompontsika intsony izy. Jerenareo ny 9:12, fantatrareo tsara ireto andininy reto, fa jerenareo ny 9:12, ary ahoana ozy? Mamelà ny elokay. Ahoana sanatria? Raha ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny no manao io vavaka io, izy anga manana eloka ka hangataka amin'Andriamanitra hoe ho avela ny elony. Ka noho izany dia mila tsaroantsika fa vavaka ho antsika izay mpanota izy io, izay hanantona an'Andriamanitra, fa tsy vavaka izay hoe nataon'ny tompontsika. Mampianatra izy eto. Jereo ny teneniny eo amin'ny 2:9-7, eo amin'ny 9:7, koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo. Manome ohatra izy. Tsy miteny izy hoe ka noho izany dia averimbereny tsenjery ity ireto teny ireto. Tsy miteny an'izany izy eto. Tsy natao hoe azafady mampiasa teny vahiny hoe ho formule, ohatran'ny hoe formule mazika ery no teny averimberina dia ohatran'ny misy zavatra mahagaga hitranga raha averimberina izy io,
Tsy misy mahadiso ny fitadiavana tsenjery an'ireo andinin'ireo ary an'io vavaka io, ary itenenana an'izany moa tsy misy mahadiso an'izany, fa ny mety ho diso mampahadiso hevitra antsika dia ny fiankinan'ny fontsika amin'ilay fanaovana an'io vavaka io, fa tsy mifantoka amin'ilay votoato sy n'izay zavatra tena hoe ny hevitra sy ny fitsipika izay tena tian'ny Tompo apetraka mazava amintsika rehefa mivavaka isika. Tsara ny mamerina tsenjery ny tenin'Andriamanitra ary tsy ireo andininy ireo ihany fa izay andininy afaka taronao sy averinao tsenjery amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsara avokoa izany, fa mila mitandrina isika mba tsy ataontsika ho sampy akory ny famerenana tsenjery mivavaka anankiray, fa Andriamanitra ny fonao manantona azy no jereny, fa tsy ny teny averimberin'ny vavanao no manan-danja ho azy. Mivavaha toy izao hoy ny Tompo, manome rafitra izy, manome karazana fampianarana izy ny amin'ny izay tokony ho hita mazava, ho heno mazava ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Ka noho izany ny fanontaniana goavana ho antsika dia tsy hoe inona ny tokony ataoko, ahoana ny vavaka tokony ataoko, averiko indray izany, fa ny zava-dehibe tokony fanontaniana lehibe anankiroa izay tokony ataontsika rehefa mivavaka isika dia hoe iza moa io hivavahako io, iza moa io hivavahako io, ary faharoa ahoana ny toe-poko raha hanantona azy hivavaka aho ankehitriny. Ary hitantsika eto ny vavaka izay ampianarin'ny Tompo ho an'ny mpianany arak'izay. Vakiantsika ilay izy, mivakiantsika ny manomboka eo amin'ny andininy fahasivy izany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafaha anay amin'ny ratsy. Dia amin'ny dikateny sasany dia hitanareo misy soratra kely arỳ ambany arỳ, satria mbola mitohy izy io amin'ny ny hevitry ny sasany sy ny soratra sasany dia hoe fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Io ny vavaka izay nampianarin'ny Tompo ny mpianany. Ka hitantsika hoe manomboka amina teny anankiray izay tena manan-danja, izay tiako hoe fatohantsika ankehitriny ary hatreo ihany no andeha ho jerentsika androany, dia manomboka amin'ilay teny hoe rainay. Rainay. Tena teny manan-danja tokoa izany ry havana, satria io teny anankiray io, io teny tokana io no mampiavaka ny fivavahana kristianina ny amin'ny fivavahana hafa rehetra. Tsy misy fivavahana hafa izay miantso an'Andriamanitra ho ray, ho ray. Hoe nahafahan'ny olona izay manaraka azy, mino azy, miantso azy ho ray. Eny, betsaka ireo fivavahana izay mametraka anazy hoe izy no mpamorona, izy no Andriamanitra tsy refesi-mandidy, izy no mpitsara, fa amin'ny fivavahana kristianina, amin'ny finoana kristianina dia izy dia voalohany indrindra dia raintsika. Mila tadidintsika fa i Jesosy Kristy tamin'izy mivavaka, rehefa mivavaka izy dia nanome ohatra fakatahaka ho antsika izy nandritra ny fiainany teto an-tany, ka isaky ny mivavaka izy dia mivavaka izy amin'ny maha-zanaka mivavaka amin'ny ray. Ary ny Baiboly dia miteny antsika fa na dia ankehitriny aza dia mbola izany ny ataon'ny Tompo any an-danitra azy, amin'ny mampisorona be azy, dia mbola mivavaka ho antsika izy amin'ny maha-zanaka azy amin'ny rainy, dia mbola mivavaka ho antsika izy. Dia mbola miteny antsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina ihany koa dia mivavaka ho antsika rehefa tsy haintsika inona moa ny vavaka tokony ataontsika, satria isika dia efa tonga ho zanak'Andriamanitra. Romanina 9:9 no afaka vakianareo amin'izany, efa tonga zanak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ary efa misy an'ilay tombo-kasen'ny fanahy masina. Ka noho izany isika manana fiombonana, manana fiarahana amin'ny Andriamanitra ray sy amin'ny Andriamanitra zanaka amin'ny alalan'ny asan'ny Andriamanitra fanahy masina.
Ka noho izany mety misy aminareo moa anontany dia noho izany ve tsy azo atao ve ny mivavaka hoe mivavaka amin'ny Jesosy Kristy na mivavaka amin'ny fanamasina? Tsy miteny akory ny hoe, satria tsy miteny an'izany ny tenin'Andriamanitra hoe tsy azo atao izany. Fa eto ny Tompo dia mametraka amintsika sy maneho antsika ny fomba, ny rafitra ny vavaka izay tokony atao. Ary inona mahatonga an'izay ho zava-dehibe? Inona mahatonga antsika hoe raha mivavaka isika dia tokony mivavaka amin'ilay raintsika any an-danitra? Dia satria ny vavaka ataontsika dia taratry ny fahazontsika ny andraikitry ny persona na ireo olona tsirairay ao anatin'ilay Andriamanitra telo izay iray. Andriamanitra zanaka aza rehefa mivavaka izy dia mivavaka amin'ny rainy izay any an-danitra. Rehefa mampianatra vavaka eto Jesosy Kristy dia mampianatra antsika hoe ny vavaka tokony ataontsika dia ho an'ny raintsika izay any an-danitra. Ka noho izany, raha izay moa ny rafitra, raha izay moa no ny ohatra izay nomen'i Jesosy Kristy ho antsika, tsy aleo ve izay no arahantsika isika dia ny fiainam-bavaka izay ananantsika, ny fiombonana izay ananantsika, ny famonjena izay ananan'ireo ananantsika raha ianao miaino ankehitriny efa mibebaka tamin'ny fahotanao ka efa nanolotra ny fiainanao eo ambanin'ny fahefan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao no ny asany efa vitany teo amin'ny hazo-fijaliana mba hanamaisotra ny helokao, dia efa lasa manana fiombonana aminy, ary fiombonana amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'ny asan'ny fanamasina tao anatinao. Ka noho izany, azonao ve ny zavatra tiako hatongavana? Fantatro fa mety sarosarotra amin'ny sasany amintsika ny mety hoe ahazo an'izao tanteraka, ary tsisy olana ny anametrahanareo fanontaniana ao amin'ny commentaire raha misy fanontaniana tianareo apetraka. Fa raha izao ampianarin'ny tompontsika antsika izao dia ny vavaka tokony ataontsika dia vavaka izay atao amin'ny Andriamanitra iray, amin'ny anaran'ny zanany dia hananantsika fiombonana noho ny asan'ny fanamasina ao anatintsika. Ny fifandraisana izay nananan'Andriamanitra iray amin'ny Andriamanitra zanaka no ny tariny, no ny fahasoavany, no ny tariny tamintsika olombelona. Ka isika ihany koa dia lasa zanany no ny fananganana anaka noho ny famonjena izay natolotr'i Jesosy Kristy, ka lasa afaka manana an'izay fifandraisana akaiky izay amin'ilay Andriamanitra telo izay iray. Ka izay ny lesona farany manan-danja izay tiako omena antsika androany. Rehefa mivavaka isika dia manana fotoana fiombonana, manana fotoana fifandraisana amin'ilay Andriamanitra telo izay iray. Ka manantona isika amin'ny mazanaka izay miresaka amin'ny rainy, ary tsara io raintsika io, be famindrapo izy io, be fitiavana izy io, ary te hitahantsika izy amin'ny fitahim-pana rehetra izay any an-danitra. Ary rehefa manantona azy isika dia tokony ho zavatra ataontsika malalaka izany, ary tokony lasa fahazarana eo amin'ny fiainantsika ny firesahantsika amin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra anao ny miresaka amin'ny dadanao, ny miresaka amin'ny ankohonanao. Koa noho izany ry havana tsaroy, mila mivavaka isika. Kanefa rehefa mivavaka isika dia mila mahatadidy fa manatrika an'ilay mpanjaka mpanjaka, mpanjaka an'izao tontolo izao, ka mila manantona azy ampanetretena rehetra. Kanefa manantona azy ihany koa amin'ny fahasahiana sy amin'ny fananana antoka fa Andriamanitra dia mihaino manokana ny vavakao rehefa zanak'Andriamanitra ianao, satria izy dia rainao ary isika zanaka, ka mihaino ny vavaka izay ataon'ny zanany isika. Ka inga anie ireo lesona izay hitantsika androany ireo dia hampazoto anao hivavaka. Inga anie hanome anao zotom-po izany ny hanantona an'izany Andriamanitra ao izany matetika isan'andro isan'andro. Ka dia mivavaka aho ny mba nahazonao tombony tamin'izay fampianarana izao, ary rahampitso indray isika ny hanohy hijery manokana an'izany fampianarana izany, ny toy n'ilay vavaka izay ataon'ny Tompo.
dia hiaraka hivavaka isika hamarana an'izany fampianarana izany. Eny Andriamanitra rainay eo, ianao tokoa ilay Andriamanitra ray no nandefa ny zanakao mba hahatonga anay ho lasa zanakao. No ny asa izay efa vita ny zanakao teo amin'ny hazofijaliana dia ny famonjena anay izany. Ianao Andriamanitra no mbola hisoranay ny amin'izany satria zava-dehibe ary mahatalanjona anay izany hafahanay izay olombelona itony ny afaka mankafy ny fifandraisana izay misy eo anatrehanao Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Zanaka, dia izahay ihany koa afaka miombona amin'izany ary afaka manana fiombonana aminao. Dia misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izany, misaotra anao ny amin'izany nataonao izany, ary mangataka aminao izay Andriamanitra mba hahatonga anay tokoa hazoto hifandray aminao, hiresaka aminao Andriamanitra Ray, mba ahazonay ny toro lalana ny amin'ny fiainana izay manome voninahitra anao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Mbola misaotra antsika rehetra naharitra ka hatramin'ny farany, ary dia rapitso indray ny fotoanantsika.